Ny mety ho toetrandro rehefa miova ny maripana eto amintsika raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny sampandraharaha mampafantatra ny mety ho toetrandro mandritra ity volana aogositra ity dia saika hita ny setroka vokatry ny dorotanety mila mitandrina nefa ny rehetra satria dia misy fiantraikany goavana amin'ny fahasalamana ny fisian'izany. Tato-baovao. Manomboka miala tsikelikely ao anatin'ny vondririna isika efa hita taratra ny hafanana. Zavona no mamaritra ny vao-maraina sy ny alina ny eto afovoantany amin'ny ankapobeny. Efa miha malefaka ny tsioka avy any atsimo andrefana na ny alizay. Ny volana Jolay no tena nahitana ny ivon'ny ririna teto afovoantany, nahitana maripana ambandrindra ary nahery ny alizay, izany hoe nahery kokoa ny rivotra ary ahitana orana manify, indrindra fa ny tapany atsinanan'ny afovoantany iny. Raha araka ny maridrefy dia nahatratra 4.9 ny maripana ambandrindra teto Antananarivo ny 9 ny volana Jolay teo. Manodidina tokony ho izy ny maripana sy latsaka mihoatra ny tokony ho izy kosa ny tahany rotsakorana. Hafana kosa ny 3 volana ho avy ary maina ny 2 volana voalohany. Manomboka ny volana Aogositra dia anjaka ny setroka vokatry ny dorotanety ka mila fitandremana eo amin'ny toe-pahasalamana. Eo amin'ny sehatry ny fambolena kosa dia ny voly mila arovana amin'ny resaka hafanana ka tokony atsina ny rakotra.